Ao anatin'izay tontolon'ny finoana izay ihany daly niova fo Andriamatoa Mandanika na i apôstôly tsaratsara amin'ny farany herinandro izao ary dia hijoro vavolombelona ary hitory ny filazantsara ho an'ny mponina Antananarivo etsy Antsahamanitra ny tenany fanazavana azy. Ny hetsika ho karakaraiko amin'ny anaran'i Jesosy ao Antsahamanitra ny tena votoaton'ilay izy dia ny fijoro vavolombelona satria zaho dia dahalo ray an-dahiny taloha dahalo niova fo zany indroany maty aho nanany tompony entina tany an-danitra nahita ny fanjakany lanitra ary nahita ny elo ihany koa nahita ny afobe dia nampitonan'Andriamanitra hafatra lehibe ho an'ny vahoaka rehetra manerana Madagasikara efa navita faritra maro zay vita aby misisy province Madagasikara eto Antananarivo zany mamarafara anazy ka dia anao fitoriana filazany tsara hetsika lehibe ao Antsahamanitra amin'ny sabotsy ary fijoro vavolombelona ilaza ny tantara sy ny sekren'ny lanitra amin'ny zanak'olombelona rehetra hambara mba hatonga ho lehibe baka andovan'ny fanjakany lanitra ary mizava baovao ary goavana ho tenena amin'ny vahoaka eo Antsahamanitra amin'ny andro sabotsy io amin'ny 2 ora ariva hanambarana an'izany vaovao lehibe zany ho an'ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka na ny gasy na ny vazazy izay manatrika eo na ny vavy na ny lahy na ny be na ny kely na ny aitra ny tanora dia manasa vahoaka Antananarivo anatrika ny fijoro vavolombelona lehibe ary fitoriana filazantsara lehibe ataoko le daly niova fo araka tena voalazan'ny tompo hoe jamba taloha na hiratra ankehitriny ny hafatra avy amin'ny tompo dia mila ny olona mihavana daholo mihavana dia mifamela heloka dia mibebaka mandray ny Kristy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany ary miala ny fahazaran-dratsy rehetra dia miditra am-piangona aby rehetra zay fiangonana mino an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenany dia asaina ny vahoaka hiazakazaka hiditra am-piangona aby satria efa akaiky ny farandro. Ampatsahiviny ianao hoe tsy ampamaranana ny vaovao fa ivoaka rahampitso indray kosa ny gazety boky natokana ho an'ny lehilahy moderna dia ny gazety Mahery moa zany izay nilarana fa 4,700 azafady no ivoaka eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao manomboka rahampitso izay anasongajiana hatrany an'ireo vaovao ara-panatanjahantena na ny avy any ivelany izany na ny avy eto an-toerana ihany koa dia tapitra hatreo koa ny fotoana ny arahantsika tamin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy isaorana sankasitrany ianao nanjohy ny fampahalamy vaovao hatramin'ny farany metraka ny vilogny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary mirary alina finaritra miaraka amin'ny fahitalavitry matv.